Mankalaza ny fa 70 taona nijoroany kosa ny vondrom-panabeazana FJK Marain'Andriamampandry. Isy nitetika sa ho fampafatarana ny vondrom-panabeazana sy ny fampitana ny tantara amin'ny taranaka amin'ny alalan'ny tetikasa Rain'Andriamampandry. Ny andeha makasika izay no entiny Lova Ramanatsoa sy Christian Rakotondramanga. Ho fankalazana ny 70 taona nentina nampiroboroboana ny seha-panabeazana dia nampafantatra ny fampiarana ny tetikasa Rain'Andriamampandry ny vondrom-panabeazana FJK Rain'Andriamampandry omaly tetsy amin'ny FJK Makady Fotsy. Araky ny fanazavana ny menti talian'ny vondrom-panabeazana ity Andriamatoa Randrianarisomamy dia isandreo tanjona amin'ity hetsika ara-panabeazana ity ny fampafatarana ny tanora ny Soatoavina Voizina sy ny mombamomba n'izany olomanga antsoina hoe Rain'Andriamampandry zany. Hetsika sy asa maro samihafa mba hoentina manabe sy mitaiza ny taranaka zany, ahafantatra ny tantara, ahafantatra ny olomanga eto amin'ny firenena, ka tonga azy ireo mba handala melanja ny olomanga ireny, ary indrindra akatao sy hianatra ny soatoavina napetraka izy ireny zany. Maro samihafa ny hetsika hoentina manatanteraka zany tetikasa zany, ao ny famelabelarana, valandresaka samihafa toy izao sy ny famelabelara-kevitra izay atao androany hariva zany. Ao ihany koa ny fivoahan'ny boky hivoaka tsy hoe ny makasika ny boky soratany Andriamatoa Ranjatoery Arilala zany, izay mpakanatra tantara, mpahay-tantara ary akademisiana. Anamarika ty fankalazana ity ny famoahana boky 500 pejy mirakitra ny fiainanisy Rain'Andriamampandry izay nosoratan'Andriamatoa Ranjatoery Arilala, mpikaroka sady akademisiana. Ny antsireo rehetra tia sy mpandalan'ny tantaran'i Madagasikara anatona ny vondrom-panabeazana Rain'Andriamampandry ny taleny mba hiara-mientana indrindra ireo taranaka Rain'Andriamampandry. Tapitra ny vaovao zao alina izao akasitrahana risora ianao teny tokantrano-tany nahitra nijery hatramin'ny farany. Asaina hatrany kosa ianao tsy saraka amin'ny fahitalavitra mateve fa mbola ao ireo fandarana maro izay efa nomanina ary hoarantsika atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao. Ny tena kosa dia mipetraka ny veloma mandrapitafa ho antsika ho amin'ny rahampitso indray. Veloma tompoko.